efa tamin'nymaly sika no ny hainoa an'ity resaka fivoasan'i Jesoa mahakasika ny hoe mofo ity mofo ity. Tonga soa anareo mpianatra miara-mivavaka aminay ato. Anareo mpianatra zao satria hitako hoe vao majinijinika vao miteny hoe mofo dia ny ao anatin'ny sainanareo dia hoe mofo sira, ramanonaka, mofo grefy. Dia na ny lehibe koa any fa mody misangy. Rehefa miteny hoe mofo anareo dia hoe mofo anaty lapoaly. Mandeha miandalana io satria isika mijery ny hoe Eukaristia dia mahita azy tokoa hoe mofo satria misy lafarinina ao vita avy amin'ny varim-bazaha. Ry havana avy hatrany aloha dia izy tsokely. Ao amin'ny soratra masina vao miteny hoe mofo dia sakafo aloha ny heviny. Satria mofo ny foto-sakafon'ireo vazaha sy tany Palestina reo. Ary rehefa manao ny atao hoe inculturation na hoe fampanaraham-bolo tany ny fantikanan'ny liturgie sy ny vavaka, dia be ny mpamorokira malagasy na ny mpamorona ny hira ataontsika amin'ny ankala zao sy firana vaovao tonga dia mandika hoe vary, satria ny isika vary maigna. Dia amin'izao so malaza ny vary an-tanety dia isakiny hoe izaho ny mofo nidina avy any an-danitra dia misy hoe izaho ny vary. Satria ny tiana hahatongavana toy le mamelogna anareo. Zay ny tiana tenenina fa sy hoe mofo sira ramanonaka gofrety inona aby. Misy mandika hoe izaho ny vary avy any an-danitra, misy manao izaho vary an-tanety le magna rice pierre tonga dia loka henako somatavy igny. Zay ny tiana hahatongavana. Ka eto zany raha miteny Jesoa hoe izaho no mofo ary izaho no mahavelona izay manatinahy sy honona intsony, dia sy resaka nona kibo misy kakagna zay. Sy resaka hoe fahavokisana dia tena manao tranga zay, fa fahafahampoara-panahy. Ary ny soratra masina miteny amin'ny andininy hirantsika moa miteny hoe ny teninao ry tompo no teny mahavelona zay. Zany hoe fahavelomana zany mampivoatra atsika, mampivelatra atsika na ara-say, na ara-bata, na ara-panahy, ara-pihetsem-po, ara-pifandraisana zay tontolo maha-olombelona atsika rehetra hoe ny fifandraisana amin'ny Jesoa dia mitovy amin'ny sakafo, ka raha sy mifandray amin'ny Jesoa dia nona dia maty ho azy. Zany hoe manomboka malazolazo aloha dia mahia dia mandamaka dia rehefa teo gli. Zay zany ny heviny. Ny olona sy mifandray amin'ny Jesoa dia tsy maintsy misy an'izay hoe rendrika satafavoaka, fa ny fiainany mihitsy no atao hoe satafavoaka. Zay le hoe maty. Fa tsy le hoe maty gli fotsiny amin'le hoe Fredy tompokilahy kely sagatria ny vava. Tsy resaka ohatr'izay. Azontsika ve? Aleo manko apetraka tsara le izy. Ka i Jesoa zany tena izaho no mofo nidina avy any an-danitra. Azontsika dika hoe izaho ny vary avy any an-danitra, izaho no sakafo avy any an-danitra. Ninona karazany? Na mofo na vary na patipaty na ino moa sakafo malaza amin'izao? Ny sasany kirondron-javatra fotsiny. Fa hoe izy no mahavelona raha sy misy azy dia tsy mivelatra ny olombelona ary tsy afaka tena miaina tsara zany. Ny olombelona io nak dia mijoro ohatr'izao isika dia misy ambaratongany, misy olona tena mba hitanao tena olombelona. Misy olona rasy tsara tarehy dia tena tsy misy ohatran'izany. Fa rasy fagnahy dia rasy fagnahy voasa tena olona fa ny tapany biby ny tapany olona, biby olona. Azontsika ve? Misy ndray olona mba efa mivavaka dia mivavaka fa ny fiainany misipozipozy satria sa raharahany, izy sy miraharah vady zany fa dia ny mivavaka ihany dia vao tapany koa zay ny tapany fagnahy dia sahala miraigny le zazavavin-drano raigny zany zay. Fa mila feno aby ny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'ny tenin'ny Kristia, fampianaran'ny Kristia sy ireo hevitra vaovao ampianariny antsika zany tena hahatonga antsika tena olona mba sy olona tapany na biby olona na ataontsika hoe vampira, angatra na ohatr'izany. Azontsika ve? Zay fotsiny aloha. Zao ary misy ifandraisany ry havana ny vaky teny voalohany eo amin'ny asan'ny apôstôly sy ny evanjely. Dia miainga amin'io zavatra hitambaran'io antsika na hoe fil rouge no hamoaka fampianarana anankiray. Etienne araka ny vaky teny teo dia notorahana vato dia maty. Eo mason'ny olombelona maty izy. Fa talohany nahafatesany dia henontsika tsara fa hitany Jesoa mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Tsy atao fampiarahaba fa eo an-tokotany eo ataoko misy malalaka ifanaovana bonjour. Ona? Satria tonga dia miherika aby ny olona raha miny sa magnino. Etienne notoraham-bato maty fa eo mason'olombelona izy maty voatora-bato ohatrany hoe olona ny fafantsio ny voasazy, fa izy kosa talohany nahafatesany dia efa nahitany Jesoa nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ary izy dia nanao ny nataon'i Jesoa nivavaka tamin'Andriamanitra hoe
raha eo aza tanana ho adisony zao ataon'izao fa inona moa lay hadisony angatahany amin'andriamanitra masio tanana de satria nilazany marina izy nitaonan'ireo olona reo izy ho amin'ny finoana fa reo nanampisofina de namono azy fa etienina zany noho izy hoe izay rehetra manompo an'i Kristy ka manaraka an'i Kristy de hitoetra amin'izay toeran'i Kristy de narahany etienina zay izy diaka raha ohatra ndra lehilahy ty ny fomba nanompoany an'i Kristy de hoe Kristy zany sahy mivavaka hoe raha eo aza tanana ho adisony raha eo aza tanana ho adisony zao avelany elo ny fasifatana zay ataony de etienina koa rehefa nyvonoina sy nymenimena ohatra ny lohatapaka ohatra ny sasany amihavasika sy maty raigna vao magnompa vararaka sy magnozona anaky de efa mikohaka kegnina fa izy tena nivavaka hoe Andriamanitra sy tambahaka halaonina aho fiainako efa kely sisa de efa eto ambany saokako eto sisa mamela tanteraka aho ohatra ny nataony Jesoa zay fotsiny anay raha misy manompo ahy ozy Jesoa de aoka izy anaraka ahy am'izay fotoana zay zay toerako de toeran'ny mpanompo kokoa zay misy formule malaza be amin'ny evanjely masina raha misy manompo an'i Kristy aoka izy anaraka ahy am'izay fotoana zay izay toerako no itoeran'ny mpanompo kokoa isika koa zany tahaka ny etienina raha tena manompo an'i Kristy inona no anarahantsika an'i Kristy famelana zao anankiray ho any etienina aza tanana ho adisoko zao adisony zao tonga any an-danitra izy fa isika no manompo an'i Kristy fa diso lalana fa manaraka zay nataony zay anankiray fa sy de any loatra no tena iopana fampianarako fa le itovizany reto de hoe na ireo olona namono an'ny etienina na ireo vahoaka tamin'ny andron'i Jesoa de samy sinino nanda an'Andriamanitra nanda ny olona irahin'Andriamanitra ilaza amin'iny marina Jesoa moa zany no mitranga voalohany ry ara-tantara nandritra ny fiainan'i Jesoa manontolo de lazainy masina zany hoe tonga teo am'izao tontolo zao ny fahazavana ny atao hoe fahazavana zany tsy resaka hoe jiro ohatra n'izao fotsiny jiro led na petromax taloha na jiro labzi fa ny tiana tenena de hoe mitondra nouveauté mitondra zava-baovao izy manova ny fotom-pisainana nentim-pahazarana sy nentim-paharazana misy ty lalao teny kely tsika misy fomba fisainana efa raiky tapisaka ary na nentim-paharazana na kohotra nareo zao tenenina hoe samety any io voly vary saritaka io de magnesa de any dia fagnakaiky de fagnakaiky ny fotobary mamboly mangahazo de ny lohany malemy igny de vo ambolena de malazo ho azy zay ry fanao eto efa zay no mahazatra eto fotom-pisainana raiky tapisaka nentim-paharazana rehefa nilovany tamin'ny razana fa nentim-pahazarana na sy nolovainao tamin'ny razanao aza fa gnao ry zadrasy amin'le fomba fisainana de misy mba mitondra nouveauté vaovao hoe mba magnany raha mandray azao fa io sa mahompo fa ty misy nouveauté fa ozy ny olona le agno amin'ny teny no teneniny hoe tiako mba misy am'lay sy manao solomaso zay ne teneniny olona ary agno amin'ny teny aza ny tena hoe sy nisofiny io ry saboana re manan-kevitra fa ny fiainanay milamina zao korokorontagna afa nahazo an'izany teny zany sy sofiny angedy io ry saboana re hendry fa re manasaigna fa ngaikory ko tabana amin'ny zavatra efa nasa zay le manda ansitrapo ka ny olona manda ny tragnonao zany maizina de maizina de mba misy torsa tonga ao de osinao agnaisa mila zery fa hitanareo agnaisa amin'ny kilody ohatr'izay ny le izy le hoe tonga ny fahazavana naleo ny olona ny azina satria miharihary ny asan'ny maizina rehefa tonga ny fahazavana de inona ny atao tonga de ohatra ny lolo aleo vonoana ny zero de am'izay sa magninona sahita le sy mety ngona rehefa maizina raha sa mahalalao zany sa miborosy nify nefa kay ny tainify de efa mavo de mahavoatra kasaka rehefa mazava ny andro de hitony nagnadigny miborosy nify anga madamo ohatra izay le mazava ka no zany tsy ataosika théorie zany ty fa hoe nanona ataony olona efa mba hitany fahagagana fampitombona ny mofo zao ny olona de vo mangataka famantarana ihany hoe manao fahagagana ndraiky aloha fagnampony fa am'izay gnay de meny tokoa tamin'ny andron'ny etienina efa niteny ozy izy ny mpaminany lavinareo lalàna nomena anareo lavinareo foana nomena ny mpaminany lavinareo foana teo koa i Kristy lavinareo sy ny vononareo zao aho milaza ny marina sy tazakanareo koa agnareo izy izy de manohitra mandrakariva ny fanahy masina zay le manda fahazavana riavana dika ny resaka reo olona rehetra de olona mpivavaka ary zody ary mafinao asika re hoe fanompoana an'Andriamanitra amin'ny hoe religiosité fivavahana
fa eo velany ihany izy no mpivavaka fa manidy fotateraka am'izay novotena zavabaovao entin'andriamanitra zay. Misy ny lalàna asipiny agny voho ny tenin'andriamanitra, miteny ny mpaminany kapao fa manimba ny tany isory miaraka ny voniny, zany natao tamin'ny mpaminany. Manelingelina sika izy ifanakono ny marina na ny mahita azy zay nivakitsika tamin'ny karemy ireny le fandavan'ionona amin'ny testamenta taloha, fa isika koa ndraindray misy hevitra vaovao ampianarany evanjely asika fa isaky ny manday isika de aza manao takatra mey dangoro mora reo mitena le Zodas zany de tena olona sa misy fotony re iravaka ny agnarana ho apôstôly de miledoledo nefa mamadika ray loha isika, fa isika koa ohatra zany ihany eny ohatra asy ihany ka ny fampianarana de hoe aokary sy ho kristianina ivelany fotsiny na hoe mivavaka aho mba hamahany olo agnako fotsiny Andriamanitra no ivavahako, zay ne reto voakareto hoe nitady an' Jesoa izy araka ny evanjely maly fa ny antony hitadiavana an' Jesoa noanandray izy de mitady hoanina am'izay gny mba tsy miasa sy manahalaka fa mihina-potsiny. To Jesoa attention sy zay velively be ny mpivavaka ankehitriny fa zany hoe sy isika ato zao, be ny mpivavaka ankehitriny indrindra ny any amin'ny sekta de mitady Andriamanitra mpanao mirakla mpanao fahagagana am'izay mandoa kely ampafolony izy de mahazo miliara ary ampanantenaina hoe mandoava besabesaka de omen'Andriamanitra besabesaka. Ny film ny paster Iemosta moa iny le taloha iny film le mitantara hoe mba manandrama manao zay tsy fanao de mahita ny tsy fahita. De zany ny ambabony sekta sika atao amin'ny katolika anao sy mahafona 500 atao rakitra hoe mba karo kely ary zato atao voron-jato satria ngay sisy manentana amin'ny vatagna zany fa ohatra anao zao mba entanina hoe de kely any ty rakitra sika ty rehefa tonga ry mahavita mividy tôbila ho an'ny ngarainy, mamboatra trano tsara ho azy, ny balerinina ny vadiny dividina aby, de zay le mahagaga zay mitady Andriamanitra ohatrany hoe mpanao fahagagana mpanao mazy sy mbola finoany zany, sy mbola finoany zany fa mitovy amin'ny zody hoe mitady zavatra arano fotsiny fa sy tena ara-panahy. Ampiasika ny manaraka an'Andriamanitra mamay-pona satria Jesosy miteny hoe ho an'izay rehetra mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de homena azy ho fanampiny ny zavatra rehetra. Ny tena marina ny efa men'Andriamanitra sika zavatra rehetra fa ny masontsika no ohatra fanimpanina de sy de mahasapa an'izany fa vo maika asian'Andriamanitra famantarana hitamandroko kadoa ho an'izay mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra fa sy hoe hivavaka aho mba fa hoe mivavaka satria manompo an'Andriamanitra satria tidy no ariny andianondriny zay no ivavatsika de miova ny fomba fijerisika zany mba sy hitovy am'reto zody reto hoe mba omeo an'izany mofo zany mandrakarivo zahay de mba sy honona isony nefa ny zavatra tadiaviny zavatra materialy riavana sy mivavaka mba fa mivavaka satria efa ny zavatra nataon'Andriamanitra de fisaorana sisa zay zany leza. De zao ary ny amaranako azy riavana de ty le hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly ireo olona namono an'ny Etienne zany de hoe tovy amin'ny olona hoe sy mahazaka mazava de aleo le ziro misy novonona de am'izay afaka miliba ao maizina hiany izy. Ny olona namono an' Jesoa koa Jesoa fahazavana de vonona de zay amin'ny fomba hoana no aminosika ny tenin'Andriamanitra kehitriny de isaky ny hoe mandeha ny tenin'Andriamanitra de anao zany manao efa reko zay de zay ihany no verimberiny sy miditra ao anatinao fotsiny sy miditra ao anao aminao misy le izy fa ohatrany rano atondraka ambona kanakana ka ingana isika zany sy hanao an'izay résistance hoe mba miteny Andriamanitra fa sika manao oka aloha raha lafa mbola tsy vonina am'izany ny tenanay zay no nataondreo olona reo. Aoka isika sy hanohitra ny fanahy masina fa handray ny zavabaovao izay entin'Andriamanitra amintsika ka ny fomba nomezan'Andriamanitra an'io na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra vakino amin'ny baiboly na amin'ny alalan'ny toriteny na amin'ny torohevitry ny namanao azy na ny zavatra ampianarin'ny radio amin'ireo fandarana samihafa mahakasika kolosaina fomban-drazana mahakasika fiainam-piarahamonina rehefa mba misy zavabaovao efa nasoa olona tany hoany izy nampivoatra azy de mba raiso olona mitorabato any Etienne kehitriny zay sa mahazaka ny namany mba mahita hoe miezaka izy de tavavoaka de mialogna ny ray de manao sabotage ohatrany mpanao lido efa ho tafiditra ny telo avoaka ny tao aby zay le fiainasika zany zay le lido efa tafiditra ny efatra de mivoaka tao aby le maisomaisinao eo tafiditra satria le lido de fianarana sabotage
madika mpitorabato any etena mpamadika an'izay soa amin'ny azo fizaliana izay mampihemotra ny namany fa toizay hakatahaka azy mba amen.